Halleloia! Miderana Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, midera azy eo amin'ny habakabaky ny heriny, midera azy no ny asany lehibe, midera azy araka ny haben'ny voninahiny. Amen. Jehova tomponay eo, misaotra anao izay no ity fotoana izay omenao anay ity ahafahanay miantso sy midera ny anaranao. Manatreny fotoana izay atao ankehitriny, ny fanahinao masina anie ho amin'ny tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fifaliana ho anay indray avy any amin'ny fiangonana Manandona Avaratra ny miaraka aminao amin'ny ity sabata ity. Ny firarianay dia mba ho sabata miavaka, hitondra fifaliana, hitondra fitahiana ary hitondra fitsarana ho anao anie ity sabata izay arahantsika eto androany ity. Amen. Anohizantsika ny fiderana an'Andriamanitra sy ho fanohizana ny fankalazana azy, dia ndeha hiaraka ataontsika ny hira fahatelo amby telopolo. Hira fahatelo amby telopolo.
Zao dia hiara-maki ny tenin'Andriamanitra isika izay voasoratra ao amin'ny Lioka 20:20 ny 9:20. Lioka 20:20 ny 9:20 sy ny Isaia 1:20 ny 9:10. Zao dia voakitsika ny ao amin'ny Lioka 20:20 ny 9:20. Fa Jesosy niantso ireo akeo aminy ka nanao hoe avelao ny zaza nantonay ary azararana fa nito azy ny fanjakan'ny lanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa nazovo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra ao aminy izy. Isaia 1:20 ny 9:10. Aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanànan-kavanan'ny fahamarinako aho. Zao dia efa afaka mandohalika isika. Ray masina tsara indrindra ny an-danitra, mbola misaotra anao zao noho ny fitantananao anay tsirairay avy tonga eto amin'ity tempolonao masina ity. Mankasitraka izay ray eo satria tsapanay tokoa ny fitantananao anay tsirairay avy, satria raha niala tany amin'ny tokantranonay tsirairay avy zahay dia notantananao tamin'ny tanànan-kavanana fahamarinanao ary tonga soa eto amin'izao tempolonao masina zao. Manao zao fampompivavahana zao zahay ray eo mihintsy mananteny zahay fa manatrika anay eto ianao ary ihany koa ny fitiavanao aneo aminay tsirairay avy satria izahay dia notantananao tany amin'ny tokantrano ny alanay. Tonga eto zahay ary iankohaka sy dera ary ankalaza ny anaranao. Ary ny fotoana ihany koa izay ataonay eto dia ny fampompivavahana dia mihintsy mananteny zay tompo fa ny fanahinao masina ne ny endriny molotry ny mpanomponao izay hitondra izany tenin'Andriamanitra izany ka hipaka any amin'reto olonao izany teninao izany. Dia mihintsy mananteny zay fa ho eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zao tsika dia tonga eo amin'ny fanompom-pivavahana ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Zao dia hiaraka nomana ny fanatitra izay efa nomantsika nandritra ny herinandro tsika ka rehefa vita izany dia araka hivavaka mangina. Amen. Ao amin'ny Malaki 3:10 dia voalaza manao hoe entonareo ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba ho asinkanina ao an-tranoko ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro. Raha tsy ho voahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahinana manana ambiampy ho anareo. Ankatoan'Andriamanitra va isika ka hitondra ny ampahafolony sy ny fanatitra mba ahafahana mampisy isan'andro, mba ahafahana misy isan'andro tsy tapaka ny sakafo ao amin'ny tranon'Andriamanitra.
Maro manko ireo olona izay nona sy mangetaentan'ny fahamarinana ary maniry mafy mba handray an'izany fahamarinana izany ka mifanatitra izay arotantsika ao an'Andriamanitra. Ny ampafolony izay ho arotantsika ao an'Andriamanitra no ahafahana manatanteraka izany. Ahafahan'ity fiangonantsika ity manaparitaka ny filazantsara any amin'ny tany izay tsy tonga antsika, any amin'ny tany izay lavitry ny masontsika no anaparitana izany. Manasa antsika Andriamanitra mba hanandrana azy, mba hizatoetra azy, hitsapa azy. Ka rehefa tapitra ny volana ohatran'izao, rehefa tapitra ny volana dia misy fiaikana hafa indray izay mipoitra eo anoloantsika. Misy asan'Andriamanitra indray izay mipetraka eo anoloantsika mba hahafahantsika manatanteraka izany. Laza izy fa handrotsaka fitahiana ho antsika, ary tsy fitahiana kely fa fitahiana be da be raha ohatra ka mandrotsaka n'izany fanatitra sy ampafolony izany isika. Ao amin'ny andininy faha 1:12 dia hoy izy hoe ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny ka dia ahavanim-boa ny voaloboka any an-tsaha ho Jehovah tompon'ny maro. Ry havana malala, matetika tsika dia mieritreritra fa ny fiezahantsika, ny asa izay ataontsika, ny ezaka izay ataontsika manokana no ahafahantsika mahomby eo amin'ny fiainana. Efa tolo Malakitoko 7:12 ny vahaolana ao antsika sy ny sekre izay ahafahantsika mahomby eo amin'ny fiainana dia ny fandrotsahana ny ampafolony sy ny fanatitra izany. Te hiditra eo an-tsehatra amin'ny fidiram-bola antsika Andriamanitra ka manasanao izy mba hanaiky mpiara-miasa aminy. Ao Malakitoko 7:7 izy dia manao hoe miverena amiko dia mba hiverina amiko ao ho Jehovah tompon'ny maro. Androany ny fotoana mety izay ahafahantsika miverina amin'Andriamanitra indray, manatanteraka indray ny asan'Andriamanitra ary hiverenantsika hiara-iasa amin'Andriamanitra mba hahafahan'ny asatry ny filazantsara. Hitory indray ny asatry ny filazantsara manodidina antsika sy ho an'ireo olona izay lavitry ny masontsika. Andeha hivavaka isika. Jesosy eo, engane mba hazoto isan'andro izay, mba handrotsaka ny fanatitra sy ny ampafolony mba hahafahan'ny afatra ao miparitaka any amin'ny toerana lavitra any. Dia engane mba havita be amin'ny asanao ity fanatitra izay arotsaka androany ity amin'anaran'i Jesosy. Amen.
faly miarabantsika indray raka izy a tratra n'izao fotoana mahafinaritra izao mino aho fefa niandry izao fotoana izao daholo tsika ny toriteny ho antsika androany a dia nampitondraina ny lohateny hoe ilay vorona kely kolibri. Ilay vorona kely kolibri. Andeha hoe hiaraka merintsika ilay vorona kely kolibri. Mino fa efa mahafantatra an'izany vorona kely izany daholo tsika kanefa melohan'izany a dia andengy amaky tsika ny eo amin'ny Matthieu 7:20 andininy 9. Matthieu 7:20 andininy 9 manao hoe avelao ny zaza nantona ary aza rarana fa ny antoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Mino aho efa nahita nyity vorony ty avy tsika kanefa ity misy zavatra mety izay tsy fantatritsika. Izy no vorona kely indrindra. Milanja 2,9 grama ny vorona kely io ary mirefy 5 centimetра. Tena kely dia kely tokoa izy kanefa enonge ny tantarany androany indray andro dia nirehitra ny ala niredareda be tena afo be tsy nisy tahaka an'izany. Natahotra avokoa ny biby rehetra tao anatin'izany ala izany. Tsisy nahetsika fa nijery fotsiny dia ny sasany ara lasa nandeha nitady lalana nandeha nitsoaka fa natahotra be daholo ireo vorona rehetrarehetra sy ireo biby rehetrarehetra tao an'ala. Vorona kely anankiray izay antsoina hoe kolibri no naniditsidina ary nitady rano, nivezivezy nitady rano. Rehefa nahita rano izy dia naka izany rano izany tamin'ny vavany dia nanondraka ilay rano, ilay afo be. Rehefa nahita an'izany ara ilay vorona lava vava be anankiray dia sorena nahita anazy. Dia ozy izy hoe or kolibri fa dala ve ianao Everinao ve fa iny rano kely amin'ny vavanao iny dia ahafatan'io afo be io? Tsy hoy kolibri kely. Fa mba manao ny anjarako ako. Rakizy. Mety ho kivy angamba ianao mety matahotra ianao eto ambonin'ity tontolo izay feno olon-dehibe ity. Aza kivy nefa fa ny asa kely izay ataontsika tsiraray avy ireo, ohatra hoe mizara ny goteanao amin'ny namanao, manao tsiky mahafinaritra, mitondra voninkazo, manampy an'ireo sahirana, dia aza adino fa izany dia hitondra fifaliana sy fitahiana ary izany no anjaranao eto ambonin'ity tany ity. Mahafaly an' Jesosy ny asa kely izay ataonao ary aoka ho tsarovanao fa afaka manao izany asa izany ianao mba hitondra fitahiana ho an'ny hafa tahaka an'ilay vorona kely kolibri. Aza eritreretina fa tsy misy dikany ary kely loatra reny asa izay anjara andraikitra izay ataontsika tsiraray avy ireny, fa ataovy amin'ny mpifaliana izy ireny fa Jesosy dia maka sitraka andreny asa izay ataontsika ireny. Zany no nampatonga ny Jesosy ny teny an'ilay teny ao amin'ny Luka 7:20 vakitsika voalohany teo. Hoy izy hoe avelao ny zaza nantona ary aza rarana fa ny antoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Dia amin'ny Hebreo 9:9 koa ny tapany voalohany dia misy hoe Hebreo 9:9 hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay asehonareo ho voninahitry ny anarany. Ry kolibri kely, rakizy kely, tohizo hatrany ny fanondrahana ireo izay nona sy mangetaeta ny famarinana
dia tondra fifaliana sy fiadanana ho an'izao tontolo izao ianareo. Andeha isika hivavaka. Tompo malalo, misaotra anao zahay fa nomenao indray ny tantaran'ilay vorona kely atao hoe kolibria. Tompo nahazo lesona tamin'izany ireto ankizy rehetra izay mihaino reto ka vonina hanatanteraka hanao ny anjarany ho amin'ny fitondrana soa ho an'ny mpiarabelona. Tompo malalo, ankasitrao izany fanapahan-kevitra izany ka ingenenao mba ahitany ankizy rehetra mba ahafahany manao izay ny asa izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fafiti uduri hawamina natauna huai rijai rifanai ni
mamerina ny fiarabana atsika rehetra nahatratra izao sabata izay iarahantsika mianoka ny afatra avy amin'Andriamanitra amin'ity tontolo andro ity. Zava-dehibe dia zava-dehibe loatra ny fiarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra mba ahafahantsika indray mahazo hery vaovao, ahafahana miatrika ny fiainana izay efa tena miasarotra ary indrindra ao anatin'ny fotoan-tsarotra farany isika. Amin'ity sabata ity dia lohahevitra anankiray mitondra ny lohateny hoe miahy ahy Andriamanitra. Izay no iarahantsika mijery mandritra ny fotoana fohy. Isika zanak'olombelona dia tsy mitaintaina mahakasika an'izany hoe ny ampitso izany, no avy izany, na ny ara-pahasalamana, na ny sakafo izay hohanina, na ny fiarovana, na inona ary indrindra mahakasika ny fiainantsika ara-panahy. Miatsika tokoa ve Andriamanitra? Ary inona no zavatra raisin'Andriamanitra rehefa manatanteraka ny didy aman'andraikitra eo anivon'ny ankonana sy ny fiarahamonina isika. Ny manam-pahaizana anankiray dia nametraka ao anatin'ilay piramidy de Maslow fa ny zavatra voalohany ilainy ny zanak'olombelona dia ilay antsoina hoe fiahiana ara-batana. Ny momba ny sakafo, ny momba ny fahasalamana, ny momba ny fitafiana, ary ny momba ny fiainantsika manontolo. Mialohan'ny ny atsika mandritra minitra vitsy izany dia manasanao hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Tombotsaro meteza mba hanokatra ny fomampananay tsiraray avy, ahafahanay mandray izay afatra tianao ampitaina amin'ity fotoana atoandro ity. Ray malalo ampangino ny feo rehetra izay tsy eva aminao, ary eo ka ny feony oreriany no orianay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Hebreo 13:10 ka ny 9:9 dia izao no tenin'Andriamanitra izay nampitondrainy ny apôstôly Petera. Hebreo 13:10 ka ny 9:9 manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Teny marina izany lazain'ny Baiboly amintsika izany. Ny olombelona mety miova, ny zavadrehetra eto amin'ity tany ity dia mety miova, fa ambara ny tenin'Andriamanitra androany kosa fa Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Dinio anie ity fanambarana nataon'i Jesosy ity ao amin'ny Matteo 10 ka ny 7:20 manao mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy vary 5 venty fa no vidin'ny tsintsina 2, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny no latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny
rainareo. Dia isika dia nyresaka mahakasika ilay vorona kely anankiray antsoina hoe kolibri. Fa ity kosa dia vorona fahitatsika eto Madagasikara, izany tsintsina izany, izay vorona anisan'ny kely kanefa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy avela no latsaka amin'ny tany izy ireny. Ny 170 dia izy hoe fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Jereo ny fisaranan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Rehefa niresaka isika fa Jesosy Kristy ilay tsy miova, omaly anio ary ho mandrakizay, dia isan'andro zany izy alaivo sary an-tsaina, mibango volo ny vehivavy rehefa maraina. Dia misy volo manaraka amin'ny figo, dia hitany Jesosy. Fantany hoe iny fa nisy volo anankiray niala. Noho izany, dia izao indray zany nisan'ny volo ny tiranabavy ity. Matorontsika amin'ny alina dia mamerina ireo sela rehetra izay maty nandritra ny tontolo andro Andriamanitra, dia misy volo mitsimoka. Ary ohatran'ny anahy fotsiny izao dia efa manomboka misy fotsiny volo. Dia efa fantatr'Andriamanitra zany fa androany dia nitsimoka ny volo fotsy anankiray ary dia voaisany zany. Ny dikany ry hava-malala dia izao, mieritreritra ny momba antsika Andriamanitra ary miezaka mihitsy izy mba hoe ho apela-tanany ny fiainany tsiraray. Izy ilay tsy miova omaly sy anio ary ho mandrakizay. Izao ny fanambarana ao Matio 9 ka ny 9:20 izay mifampitohy amin'ilay tantara izay nivakintsika teo ihany. Matio 9 ka ny 9:20. Tsy njovo ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any atsopotra ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho izany va ianareo. Ity Andriamanitsika ity dia Andriamanitra maheno, Andriamanitra mahita, ary Andriamanitra miahy. Izay no nahatonga antsika nandray ny lohahevitra androany manao hoe miahy ahy Andriamanitra. Ny tsiraray mihitsy no raisin'Andriamanitra atsehatra dia mihoatra noho ny voromanidina izay tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any atsopotra, kanefa Andriamanitra mamelona azy. Isika dia manaotra noho izany voromanidina izany. Ny toy ny fanambarana eo Matio 9:20 dia zavatra tsaratsara kokoa noho ny voromanidina indray. Dia ozy izy hoe ary nahoana no manainy amin'ny fitafiana ianareo? Dia ny tsara ny faniriny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko eo aminareo fa na dia Solomon natao amin'ny voninany aza dia tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Anisan'le toe-javatra ilain'ny olona nresantsika tany am-piandohana ao anatin'ilay piramida de Maslow, izany fiahiana izany. Ary ny adala irery ihany eto amin'ity fiainan'reto tany ity no manary lamba fa ny olombelona manan-tsaina rehetra dia miezaka mba hanao metimety avokoa amin'ny fitafiana, na ho any am-piasana, na monjy lanonana, na manao fotoana amin'ny olona izay heverinao fa manan-kajana manamaha izy azy, dia miezaka manao tsaratsara. Kanefa ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra dia izao hoe fa na dia Solomona teo amin'ny voninany aza dia tsy nitafy tahaka ny anankiray tamin'ireny voninkazo ireny. Tadidio fa afaka mpitafian'Andriamanitra ary vonina ny hiahtsika amin'ny toe-javatra rehetra Andriamanitra. Ny mpaminany Jeremia ao amin'ny Jeremia 7:20 ka ny 9:120
dia miresaka sy manamafy an'izany toe-javatra izany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia hoe fa izaho, hoy Jehova, mahalala ny hevitra hieverako anareo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanananareo fanantenana ny amin'ny farany. Eo amin'ny toe-javatra izay lalovantsika mety ho sarotra, mety ho mafy, ary mety mampangiryfiry nofontsika mihitsy aza, dia tadio fa ireny rehetra ireny dia ao anatin'ny fiahin'Andriamanitra avokoa, ary manokatra lalana mba ahatonga antsika hivoaka mpandresy foan'Andriamanitra. Izay no nahatonga ny mpaminany Isaia. Ao amin'ny Isaia 1:40 ka ny 9:10 izay vaky teny fototra novakitsika teo. Isaia 1:40 9:10 dia hoy ny fanambarana mihezinezina izay ambaran'Andriamanitra amintsika androany. Fa Andriamanitra dia miatsika, miany tsiraray, ary tsy avela ny solatsaka na dia iray azy amintsika. Isaia 1:40 aza matahotra ianao. Zava-dehibe zany. Esoriny Jesosy ny tahotra, esoriny tebiteby, esoriny aya. Satria nahoana? Dia hoy izy hoe fa momba anao aho. Eo amin'ny lalana izay alehantsika, ny ndray mandingana eo amin'ny fiainantsika kay, dia eo anilantsika Jehova. Momba antsika izy, loha lalantsika sy vody lalantsika Jehova, ary miaro antsika na amin'ny akaviana amin'ny akavanana. Dia hoy izy hoe ary aza miherikerika foana. Ny olona anankiray dia rehefa mandeha amin'ny lalana ka matahotra dia miherikerika, mijery, sao dia misy manenjika, sao dia misy manaraka, sao dia misy mpandroba, sao dia misy mpanendaka. Fa Andriamanitra dia miteny amintsika manao hoe aza miherikerika foana. Fa izaho no Andriamanitrareo, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tananakavana ny fahamarinako aho. Azon'Andriamanitra tanterahana amin'ny tsirara iavy zany teny fikasana izany. Rehefa mifikitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra isika dia mitoetra tsy amin'ny aya. Indray mandeha dia nisy tovolahy kely antsoina hoe Jacques. Jacques dia eo amin'ny 15 taonany, ilay fotoana isan'ny ratany indrindra ankehitriny. Ary ny zavatra tena tiany Jacques dia ny mamaky irony boky izay misy tantara mampangitangitaka sy mampiorohoro ireny. Matetika no bedineny izy ny amin'ny famakiany zany boky izany. Misy fotoana dia tsy hita mandritra ny fotoana elaela Jacques, fa aiza izy hoy ianareo? Mandeha miafina ao amin'ny trano fitehirizany entana i Jacques, ary dia mamoaka avy any am-paosiny ilay boky izay famakiny. Indray andro dia ny rahany dada i Jacques fa tsy maintsy mandeha maka taratasy any an-tanan-dehibe, satria somary lavitra ny tanan-dehibe ny toerana misy azy ireo. Lalana ale tokony eo amin'ny ora iray eo. Ny andro efa manomboka ho ariva, ary dia ny salasala teo Jacques, fa noho ny fankatoavany ray aman-dreniny dia lasa izy nandeha namonjy an'ilay toerana. Ny lalana mandeha mampitoy ny tanànany sy ny tanan-dehibe dia lalana izay alofan'ny hazo, ary misy hazo matevina matetika lalovany Jacques. Rehefa nandeha teny an-dalana izy dia nanomboka miverina tao an-tsaina ilay tantara izay nivakiny tao anatin'ilay boky. Ary ohatran'ny fahitan'ireo ravin-kazo izay mirona makaty amin'ny lalana dia ohatran'ny biby lehibe ndeha handrapaka azy. Ary ireo ala matevina izay manamorona ny lalana dia ohatran'ny eritreretiny fa miaramila marobe izay andeha hanafika azy.
nanomboka niazakazaka izaka satria efa nanomboka hariva ny andro tamin'izay fotoana izay no nisy olona rehany zaka fa manaraka izy. Nierika izy kanefa tsy hitan'le olona. Anyheriny dia niazakazaka mafy faran'izay mafy mihitsy mba hamonjy ny tanàna satria ilay olona toa manenjika ao aoriana ireto hazo ohatra ny biby andrapaka azy ary miaramila anafika isambotra azy. Tsy ela dia tonga tao an-trano somatsara izaka. Ary rehefa nigadona segondra vitsy izy dia tonga koa i tonton Laurent. Nipepeka ny soroka zaka izy ary nilaza taminy hoe mpiazakazaka maherisery zaka fa kay nanenjika ny se fa tsy tratrako mihitsy izy. Teo vao ny safosafoloha zaka ary ginagina fotsiny satria aika i tonton Laurent ity no heveriny olona manenjika azy ity. Eo amin'ny fiainantsika ihany koa dia mety ho tratra ny toe-javatra tahaka izany isika. Mety ho zavatra tsy de mavesatra akory kanefa dia atahorantsika fatratra. Amin'ity fotoana ity dia te hilaza amintsika manao hoe miahtsika tokoa Andriamanitra ary mihevitra ny momba antsika tsiraray avy. Dia izay no nanoratany tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinako aho. Azoko antoka fa ho tanterahan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy izany teny izany ary inoko fa ny isam-batan'olona sy ny isa-tokantranon'Andriamanitra. Amen. Ny farana sahady ny fotoana ny arahantsika teto amin'ity sabata ity fa mbola hiaraka noho ny fideranan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny hira faha-empolo sy fitonjato. Hira faha-empolo sy fitonjato. Aza mivezivezy mitady pamonjy anao raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana. Aza mandany andro mikaroka ianao fa ny akaiky indrindra Jesosy ilay tompona. Tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsory izy izao fa marianao tokoa. Antsory aza misalasala tondony ilay izy izao, indre favolon'izy iay no mivavaka. Aza mirenireny mitady izay tianao, aza havezivezy mifosy fanahina fa ny akaiky indrindra dia Jesosy lay tompona. Tsy mba mandao mihitsy, tsy sasatra miandrana, tsy
manzura aza misalasala tondony re izy za indro efa vononizy iay no mivavaka Miretirete mitady ny tena soa ny vola sy arena dia samy olo tokoa ka tsao ny tsara indrindra ny toetra mandrakizay tanana kanto loatra ny toeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidiam-bola fa tolotry ny raha hoany rehetra mino tsy volony bebaka dia tsy mahisy adino fa samy ho sambatra vavaka isika andriamanitra rainay izay ny an-danitro misaotra anao izahay no ny fotoana izay nomenao anay tamin'ity sabata ity nahafahanay nanovo hery avy aminao ny fanirianay dia ianao ray malalo no ihany fiainanay tsiraray avy ka tsy hanatao ohatra izahay tsy hananay ahy izahay satria manana anao apetraka eo ampelantananao ny fiainanay tsiraray avy tantano ny fianarana tantano ny asa fivelomana tantano ny fahasalamana ary indrindraindrindra tantano ny ara-panahinay ka tsy hananay ahy izahay fa ho tody-soa any Jerosalema izay no maninao anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy amen.